Mamerina miarabantsika izy tokantrano ny tenako ny ambassadeur-ny Eosoa Ziady no mandroso tokantranontsika mitondra ny fampianarana Eosoa le fampianarana mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay ilay azahoantsika ny hatsarana sy ny hasoavana ary ny fiadanam-be miaraka amin'izay Andriamanitra marina izany. Fampianarana larana faharoapolo ny fampianarantsika ny amin'ny zao izao ary mitondra ny lohateny hoe niteraka zany Andriamanitra zany niteraka any Eosoa moa zany le dadakavà zany hoe miteraka Andriamanitra zany. Ny fanamporofonana an'izay zany no menantsika hoe tena miteraka ve zany Andriamanitra zany possible ve zany dia teo jerevantsika ny soratra masina ihany izay no narahantsika anazy. Dia mamerina miarahabantsika rehetra ny tenako ny ambassadeur-ny Eosoa Ziady no mandroso atao tokantranontsika indray ny amin'izao fotoana izao larana faharoapolo ny fampianarantsika niteraka Andriamanitra tandria izay ny lohateny hoe ary ny fanamporofonana fa niteraka izy araka ny soratra masina manana mbola aoriana ny ambassadeur-ny Eosoa dia anaporofo amintsika ny zavatra tsy hita maso indray satria tsy maintsy miditra ny antsika noho ny amin'ny fanontanian'ny olona izay tsy maintsy ho variana mihitsy moa zany dia tsy maintsy miezaka foana ny amin'ny hoe ho tonga ho any fiainana mandrakizay daholo rehetrarehetra na iza zany. Ka ny fanamporofonana voalohany indray hoentsika amin'izany dia tsy maintsy miainga amin'ny soratra masina araka ny teneniko teo hoe raha ohatra antsika zany anaporofo fa hoe Andriamanitra zany Eosoa zany dia tsy maintsy anaporofo-tsika aloha fa niteraka eo Andriamanitra io dia tsy maintsy niainga tany nareo mantsy nafantatra ny Eosoa raha tsy efa izy tonga dia ety tany ty lozika zany fa tsy maintsy ampahafantarinareo ny antony natongavany tety hoe tena nisy teny lazany tsy maintsy natongavany tety zany ve ary tsy maintsy misy teny milaza ny fomba nandehanana akety koa ve sy ny mikasikasika ny amin'izay dia tena ho hitantsika zany zay fa misy tokoa ary zay le naporofona amintsika aloha mbola miainga eo amin'ny tenin'ny mpaminany sy ny salamo any foana no resantsika zay any amin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salamo ka reo moa zany ny teny foana ao anatin'ny teny jiosy manambara ny mombany amin'ny jiosy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny jiosy dia ao amin'ny lalàna no ahitana azy dia ao amin'ny tenin'ny mpaminany no ahitana azy ary ao amin'ny tenin'ny salamo satria ao amin'ny salamo koa ny mpaminany no miteny dia aotsika mahita an'izany teny rehetra zany ka andao antsika hijery ny tenin'Andriamanitra izay milaza ny mikasika ny amin'izay hoe tena niteraka tokoa ve io Andriamanitra io hoe misy ve zany teny zany ary mitombona ve zany teny zany dia valy teny amintsika sady tena misy ary no mitombona ary tena marina mahitsy be ny teny amaky soratra masina atsika araka ny voalaza ao amin'ny salamo faharoa ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo no vakitsika salamo faharoa noko andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo salamo faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahavalo noke vakitsika ny tenin'Andriamanitra mikasika any am'izay hoe niteraka avy Andriamanitra dia tena miteraka mihitsiny izy ilaza zava-boateny aho iavalaza tamiko hoe zanako ianao za no niteraka anao androany tena mahazava be mihitsy le izy tena mahitsy be mihitsy le teny dia mbola mitoy le teny mangata amiko dia omeko lovanao ary ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao zany hoe ity zanaka ty zany zay naterany dia zao homena holovany any jentilisa ary ny faran'ny tany ho fananana ny voalaza ny bokon'ny salamo ianao jerevantsika indray zay raha ny mpaminany raha misy miteny mikasika any tokoa any hoe tena ty zanaka nateraka Andriamanitra ty zany dia nambarany mpaminany ihany koa na ny salamo jerevantsika hoe tena nanomena azy ny jentilisa ary nandefa azy ho tonga hatrany aparany tany mihitsiny zao jerevantsika indray tenin'Andriamanitra mikasika ny am'izay ty hitantsika mazava be mihitsiny hoe omeko anao lovanao izy ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao zany hoe lasa ny deo satria ny aparany tany any zany lasa lovany jentilisa dia indraindray mafitsika any amin'ny tenin'ny mpaminany zay teny zay raha ohatra ka misy satria zany teny taminao teo hoe ny teny dia tsy maintsy jerevantsika arakalana sy ny mpaminany ary ny salamo satria teny dadabe Mose zay satria ny mpaminany dia any amin'ny teny Mose no namoaka an'izay ny bokon'ny salamo dia mpaminany any koa nanao an'izay dia ho azaventsika araka an'izay ny fahamarinana ny teny zany dia ovaketsindreo ntsika jery soratra masina any amin'ny bokon'ny Isea any indreo no jerikena zay ntsika amin'ny bokon'ny Isea toko roa amby efapolo ny andininy fahaenina aloha ny vaketsika
Isaya dia ny 42:6 vakitsika zay Isaya 42:6 de ohatsika hoe mifampitohy tsara ve ny tenin'ny mpaminany sy reto zavatra reto anaporofo zany tsika hoe tena io zanak'Andriamanitra io tsy hoe hoe nandeha ho azy le teny fa nitoy le teny hoe lasa ho fanekena ho an'ny olona izy ary famonjenatra ny aparan'ny tany Isaya 42:6 eny vakitsika zany aloha zay izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana sy nitantana ny tananao de hiaro anao ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa zany ety indray zany de misy fanambarana ny men'Andriamanitra mihitsiny fa misy fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany ary sady ho fanazavana ny jentilisa de tsy iza moa io nefa ho an'izay maheno fampianarana fa iahosoanina anao an'izay sary zay tonga fanazavana ny jentilisa izy satria afaka tamin'ny fahotana ny jentilisa lasa tsy mahay manoto intsony ny jentilisa nazo fifanekena tamin'Andriamanitra zany ny olona rehetrarehetra ka izay le hoe tena tongatra ny aparan'ny tany mihitsy ny fanazavana ary tena tongatra ny faran'ny tany ny famonjena tanteraka ny tenin'Andriamanitra de mbola mafisika kely azay teny zay eo amin'ny Isaya 49 Isaya 49 vakitsika Isaya 49 vakitsika kely ato Isaya 49 de amin'ny andininy fa enina sytsika andininy fahenina andininy fahenina eny ho izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka anandratra ny fireneny Iakoby ianao ary ampody ny Israely sisa voaharo fa omeko ho fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany io zany le hoe tonga ho famonjena izy hatrany amin'ny faran'ny tany ary ho fanazavana ny jentilisa ka le zanak'Andriamanitra natena hoe zanako alohandroany de omeko ho fanananao hatrany amin'ny jentilisa nambaram-paminany koa izy hoe lasa fanekena izy io ary lasa famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany de zao hitan'ny jentilisa zao ny jentilisa de nentana azy aty Madagasikara zao nipoeran'izany teny zany Madagasikara de anatin'ny klasin'ny jentilisa fa jentilisa efa niara-dita amin'ny Jehosoa ary lasa zanak'Andriamanitra ary zany ny antsoinantsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany hitodika mankany zanak'Andriamanitra io satria tena nisy niteraka izy ny teny olona mantsy hoe tsisy Andriamanitra miteraka zany de mazava be fa tena niteraka izy ary efa nateraka izy de atao tongatra ny aparan'ny tany mihitsy ny momba anazy hoe vetsika indray mandeha hoe salamo teo salamo 2:7 avetsika vakina am'izay le izy salamo toko salamo 2:7 ary ny 8 de zao ny voalazany soatra masina ilaza zava-boatendry aho iavany laza tamiko hoe zanako ianao tena nitsindriny mihitsy hoe zanako ianao izao niteraka anao androany ary miteraka eo Andriamanitra io ny dikazay ary natao zanaka le niteneniny de izy hoe mangatamiko de omeko olovanao ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao zay de lasa trany de famonjena ho an'ny jentilisa araka ny tenin'ny mpaminany ary ho famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany ary lasa fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra izy zay zany le zanaka voalaza ty hoe izy ny lasa ho mpamonjy n'izao tontolo zao zay lasa lovany daholo zao tontolo zao zany anazy zao tontolo zao ny dikazy zany tsy ny momba azy rehetrarehetra tatsika am'izany fa tena mitombona be ny tenin'Andriamanitra hoe ray zay aloha ary namafisy ny mpaminany le teny eo fanekena ho an'ny jentilisa fanekena ho an'ny olona rehetra famonjena hatrany aparan'ny tany fanazavana ho an'ny jentilisa vo hitantsika an'resany boky Isaya 49:7 6 teo 49:6 sy ny Isaya 42:6 ihany koa niara-ny mindry mafy an'izany mihitsy ka hitantsika am'izay zany hoe tena miteraka eo Andriamanitra io valiteny zany menan'le olona zay milaza fa tsisy Andriamanitra miteraka de tena miteraka mihitsy izy ary tena namafisy ny mpaminany mihitsy ary hoe fanekena ho an'ny olona izy fanazavana ny jentilisa izy ary famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany tena tanteraka ny famonjena ho an'ny olona tanao am'izany fa diso be le mihevitra hoe tsisy Andriamanitra miteraka izany fa tena misy izy ary namafisy ny bokon'ny salamo sy ny mpaminany do ndraytsika ary jery ny teny anakaikinay hoe tena misy mihitsy ny hoe Andriamanitra miteraka zany araka ny bokon'ny salamo 4:20 salamo 82:6 do ndraiky vakitsika ty
Salamo dia ny 82 dia ny andinin'ny fahinina. Hoy izao, Andriamanitra ianareo. Loto ngesangesa mihitsiny. Hoy izao, Andriamanitra ianareo, ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra rehetra. Tena miteraka zany Andriamanitra. Ary rehefa miteraka izy dia nilazainy fa Andriamanitra mihitsy no nitenenena azy. Nge vakitsika amin'ny teny frantsay indray moa zany ambarany amin'ny teny frantsay dia mba zavatra tokony asitsika psaume. Somary avetsika kely mijery kely mba somary J'avais dit, vous êtes tous des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Tena miteraka mihitsy Andriamanitra tika zany. Ary Andriamanitra zany tena miteraka araka ny bokin'ny psaume iny. Zay, vous êtes tous des dieux. Andriamanitra ianareo rehetra rehetra. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Zany hoe zanaky ny avo indrindra mihitsy ianareo rehetra rehetra. Ka mazava be zany amin'izay teny zay fa tena Andriamanitra dia miteraka ary tsy misy afaka mamaly an'izay ty mazava hoe soratra masina io. Ka raha ohatra ka soratra masina miteny amin'izay hoe zanak'Andriamanitra nareo rehetra, lay zanak'Andriamanitra avy any amin'ny lanitra lanitra zany tena zanak'Andriamanitra automatika mihitsy izy. Mazava be zany, tsisy afaka mamaly an'izany na kely hoe tsy mety zany teninao satria ka io soratra masina ka. Raha ohatra ka jery teny maro samihafa mikasikasika ny amin'izay indray ahoana ny tokony anamafisana antsika ny mikasika ny amin'izay dia izao ny voalaza ny ten'Andriamanitra hoe raha ny voalaza mantsy ny ao amin'ny Salamo 82:6 io dia manapofy mihitsy ny Andriamanitra ny zay naterak'Andriamanitra zany. Hoe raha niteraka zany Andriamanitra dia mazava ho azy Andriamanitra ny zanany. Ka raha ohatra zany ka niteraka Andriamanitra tokoa hoe zany niteraka anao androany dia tsy maintsy Andriamanitra iny zanany iny. Ohatra ny hoe raha miteraka ny omby dia tsy maintsy omby ny zanany. Raha miteraka ny olona dia olona ny zanany. Raha miteraka kosa ny Andriamanitra dia tokony inona ny zanany aminao? Dia tsy maintsy olona ny zanany, Andriamanitra ny zanany, Andriamanitra anazy dia Andriamanitra ny zanany. Ka tokony tonga saina tsara mihitsy nareo amin'izany teny mahafinaritra sy tena ina moa zany tena sady soa indrindra no mahafinaritra indrindra. Ka ndoka itsika mbola misy teny Andriamanitra hojerevantsika tsara ato amin'ny avetsika aminay le Salamo 2:7 eo misy teny tsindriana kely ao amin'ny Salamo 2:7 aloha avetsika vakiana kely ho fanamafisana. Salamo 2:7 avetsika indray mandeha vakiana ingety misy zavatra tiako hanamarena antsika kely. Salamo 2 dia 6 sy ny 7. Sept huit moa zafatika efa diso ndraitika. 7-8 io 7-8 iava laza tamiko hoe zanako ianao zao niteraka anao androany, manga tamiko dia omeko lovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao dia ny andiny fasivy ary ho toritorinao amin'ny tehim-bizy toy ny famaky vilany tany no amotsamotsananao azy. Zay zany hoe lasa tena potehiny amin'ny tehim-by mihitsy zany ny olona zany. Dia tsy misy namoaka an'izany fanambarana zany afa-tsy ny tao amin'ny Ahosoarery any. Izy ireny natateraka an'izany teny zany satria izy namoaka fanambarana mihitsy ny Ahosoa ary izy nampianatra an'izay mihitsy ny hoe anorotoro ny olona amin'ny tehim-by mihitsy izy. Donc jerevantsika teny Ahosoa zay karotsika kely zay vetivety kely izy moa zany misy an'izay teny zay araka ny epokin'ny Apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahaenina amby roapolo sy ny 7 ohatra ny hoe toko sy andininy daholo no menao kosa ka marinako aiza moa tsy ino te voaviny teny hoe zay tenin'ny mpaminany no enony ka ny tenin'ny mpaminany hitantsika rika hatramin'ny lalàna sy ny mpaminany ary ny Salamo any no mandeha ny tenin'ny mpaminany dia zay ny hamakitsika an'izay. Dia vakitsika ny Apokalipsa 2:26 adiny 27
ary zay maharesika mitandrina ny asako hatramin'ny farany a de meko fahefana amin'ny jentilisa 7 ary andry azy amin'ny tehimby izy ka noritoro azy toy ny fanorotoro ny volany tany de arak'izay fandraisiko tamin'ny raiko. Io zany le teny Yahosoa fa teny izy ny ianao anio de osany hoe ka Yahosoa nge no teny an'izany fa tsy le mpaminany tare ka izay mihitsy le fanlaza taminao fa Yahosoa de tena nateraka izy ary io Yahosoa io a lay nitenen'ny mpaminany fa ho avy tokoa izy a ary zay le zao resantsika zao hoe io fa nateraka izy aloha ka ianareo le miteny hoe tsy misy an'izany Yahosoa nateraka zany a de zay le izy io ka io izy io nateraka ny ten'Andriamanitra ny teny hoe zany teraka anao androany de tena nateraka mihitsiny izy ka eo zany tsika de mahita mihitsiny hoe nateraka Yahosoa io a ary izy ny hoe anorotoro ny olona mitehimby a de io hitantsika mihitsy hoe ao am-bokin'ny Apokalipsy am'izay ny ahitantsika ny teny miverina hoe Yahosoa ny antanteraka an'izay zay mazava aloha zany eto hoe fa tena misy ny momba ny Yahosoa tena hoe hoateraka izy a ary misy ny fitohizan'ny teny a araka ny hoe Andriamanitra niteraka tokoa hitantsika tao amin'ny Salamo 2:8 teo hoe tena hoe niteraka eo Andriamanitra io a ka raha niteraka izy a de tsy azonao lavina intsony fa tena miteraka Andriamanitra so aloha ilaza hoe tsy marina zany ko marina ry izy ioko eo antsika aloha jery teny manaraka andeha aloha mikasika ny am'izay hoe tokony amafisitsika an'izay a ny hoe miteraka Andriamanitra de andao nge vakitsika am'izay ny teny Andriamanitra ny bokin'ny lioka ny fahatanteran'io teny io am'izay zany a atika hatramy filazantsara reo teny rehetra nytenentsika teo hoe mandety tety de misy an'zao de misy an'zao de misy an'zao a de jerevantsika atao ny filazantsara hoe marina daholo ve zany a de ao ara ty fahatanterana ny teny ty no jerevantsika lioka toko voalohany 2:30 no jerevantsika voalohany lioka 1:32 vera teny an'izay raha ny mpaminany teny aloha tany a de ny existe ve zany histoire zany teorina lioka 1:32 lioka 1 manambara zany fa Andriamanitra Yahosoa de jerevantsika atako ny ato am'izay voalazan'ny vavolombelona toy zany ataontsika hoe vavolombelona tany amin'ny Jiosy fa sy taty Madagasikara fa ny vavolombelona tany Jiosy no manambara an'izao teny rehetra zao a izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra varavara be mihitsiny io tsy izy moa fa Yahosoa ary Andriamanitra ny mihaza ny seza fiandrianany any Davida rainy ny seza fiandrianany Davida rainy zany hoe eto zany de ity satria Yahosoa miresany io nge vakitsika manontolo izy e sokafana manontolo zany arika hatramin'ny 30 ringa man'izay zay amin'ny lioka 1:30 zany lioka 1:30 aotsika minomboka miteny ary io le anjely taminy aza matahotra ary mary hafa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao ary indro hitoejazy ianao ka hiteraka zazalary ny anarany de ataonao hoe Yahosoa 2:30 izy de ho lehibe mihitsiny a ka atao hoe zanaky ny avo indrindra de iavany me Andriamanitra ny mihaza ny seza fiandrianany Davida rainy zay zany voalazany Andriamanitra hoe tena menany menanazy seza fiandrianany Davida rainy ny ho tonga mpanjaka izy zany dikan'izay ka reny zany le teny natanteraka ary amin'ny tenin'ny mpaminany a de io tokoa izy fa lazaina hoe zanaky ny avo indrindra tena nateraka Andriamanitra izy ny dikan'izay reny le fitenin'ny fahatanteranatika tamin'ny testamenta vaovao zany a araka ny voalazany ny soratra masina mbola jery fanatantarana ny teny be deaibe moa tsika androany a araka nyzay azo omena do ndraytsika jery ten'Andriamanitra fandray a araka n'izay teny teo zay de vakitsika ndray amin'ny bokin'ny Matio a toko 7:17 Matio 3:17 a de afaka manaraka daolonareo alefako miadana tsara am'izay tsika tena afaka mijery tsara hoe tanteraka daolo marina ny teny teo hoe tena zanak'Andriamanitra mihitsiny izy Matio 3:17 de ndray ny teny anakaiky zay ntsika avy any amin'ny lanitry ny lanitra tany ambony tany mihitsiny a zao ny vavolombelona maro ny ara-nahitana azy taty ambony tany a ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako mazava be mihitsy io Matio 3:17 io avy any amin'ny lanitry lanitra mihitsy le feon'ny teny hoe zanako malalako tya ary sitrako mihitsiny fanambarana hitany be sy ny maro zany a rehefa natao batisa Yahosoa tamizy natao batisa mantsy izy io zay ny voalaza tamin'io fotoana io de ijery teny hafa ndraytsika mbola fanaporofona fa tena avy any amin'ny lanitry lanitra mihitsy le fanaporofona satria ny ato tsy mino le jiosy sasany
dia voatery mena fanapofony Andriamanitra izy. Ndray atsika dia jery toko sy andiny hafa indray tsika mikasika ny Matthieu 17:5 indray no jereva tsika dia afaka mijery daholo nareo a. Matthieu 17:5 dia afaka mamadika baiboly moramora nareo a. Hanaporofotsika n'izao famarinana zao. Matthieu 17:5. Rehefa niakatra teo tendrombohitra indray zareo mpianatra miaraka tamin'ny Josoa dia nisy rano nanarona ny Josoa ary nisy feo avy eo amin'ilay rano avy any amin'ny lanitranitra ny teny hoe ity ny zanako malako izay sitrako a, izy no enoy. Matthieu 17:5. Raha mbola ny teny izy dia indro nisy rano mazava nanarona azy ireo Josoa sy ny mpianatra zany. Ary in'izao nisy feo avy tao amin'ny rano nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako a, izy no enoy. Tena niresaka direkta tamin'ny mpianatra izy. No afaka tsy mino an'izany fa zavatra misy zany ary ny témoignage dia ny mpianatra ny apôstôly izay nahita ny zava-bitany Josoa izay mbola meko daholo ny faminaniana ny soratra masina milaza fa tsy azonao lavina mihitsy Josoa io. Fa levako tsy kely io satria itsika dia mbola miteny an'ilay hoe zanako. Tena niteraka tokoa fa io Andriamanitra io dia tena feo avy eny an-danitra mihitsy no miteny hoe zanako malalako sady sitrako io. Zay témoignage le teny mpaminany ireo hoe za miteraka anao androany. Ka raha ohatra anao ka milaza fa Josoa koa dia nisy mpaminany ary mpaminany izy ka izy mihitsy angeny ny voanjo teny zao hoe zanako ianao e. Ka raha ny mpaminany Israeliana Isaia mba enonao daholo Jeremia sy ny maro samihafa ry Hosea, inona ny tsy inonao any Josoa fa teny Josoa nge io e. Atria Josoa dia mpaminany lehibe teo Israely ary ninony olona ny teniny afa-tsy ny tsy tiana azy. Satria ny mpaminany rehetra dia samy tsisy mpitira tao Israely. Raha zany hoe nitsoratra masina hoe novoninareo ny mpaminany, tapitra ny vonoany zareo ny mpaminany. Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia mazava sy mihitsy be mihitsy hoe lay mpaminany Josoa mihitsy no miteny fa nisy teny miteny tany fa tena zanak'Andriamanitra mihitsy hoe zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Ka lay Josoa izay mpaminany mihitsy no miteny fa zanak'Andriamanitra izy. Tsy azonao lavina zany dikan'izay. Fa raha mandray ianao fa tsy mpaminany izy a dia izay indray resaka hafa. Fa ny tena marina mpaminany izy samy mahafantatra rehefa mpaminany Josoa. Satria nitondra ny tenin'Andriamanitra maromaro nampatsiaro ny tenin'Andriamanitra ihany koa izy a. Noho izany mampaminany anazy ary fantatry ny olona fa mpaminany izy. Zay. Ka rehefa mametraka koa anao fa mpaminany izy dia io ny teny nolazainy hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy no enoy. Avy any aminy zany fanambarana zany ary ny dadany mihitsy no miteny tamin'io fotoana hoe zanako io. Ka ahoana moa ianao ny amaly hoe tsy zanany izy? Ilay fanontaniana mipetraka. Satria ny rehetrarehetra milaza fa mpaminany Josoa. Ka raha mpaminany izy dia izy milaza fa misy ny teny taminy hoe zanako ianao. Ahoana zany ianao am'izay? Misy ny tena ankizy zany dikan'izay. Ary le feo tsy avy etỳ tany fa avy any amin'ny lanitra ambony tany. Any amin'ny lanitra ny feo ny teny taminy hoe zanako ianao. Zany teraka anao. Mazava zany zany fanambarana zany fa tena tanteraka ny tenin'Andriamanitra satria Josoa dia mpaminany. Mazava angamba zay. Dao ndray tsika aloha jery tenin'Andriamanitra fanamariana foana ny amin'ny filazana fa tena Josoa zany dia tena zanaky ny avy indrindra. Dia ho jerevantsika tsara koa ny tenin'Andriamanitra eo Luc 22:70 jerevantsika kely izy e. Luc 22:70 dia afaka mijery dao tsika eny tokantrano any. Luc 22:70. Hoy ny teto zany le Josoa no natao ankety hoe zanak'Andriamanitra ve ianao? Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra ianao nge Luc 22:70. Dia hoy izy rehetra zanak'Andriamanitra ary ve ianao? Ary hoy izy taminy voalazanareo fa izao no izy. Tena mahitsy be mihitsy teny Josoa zanak'Andriamanitra mihitsy ne. Izy tena ny mihitsy no miteny direct am'izay zanak'Andriamanitra ka ho an'izay rehetra milaza fa mpaminany izy a iraka Josoa dia le iraka mihitsy no miteny fa za ngeika zanak'Andriamanitra e. Ahoana moa zany anao milaza fa tsisy Andriamanitra niteraka nefa izy io milaza fa zanany izy io. Tanao tsy mampitombona zay teneninareo. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe menoa ny tenin'ny mpaminany ka Josoa nge mpaminany. Mpaminany mihitsy ny izy. Ary mpaminany teo amin'ny Israely izy tsy tsy mahay an'izany. Ka raha ohatra ny ianao ka milaza fa tsy mpaminany Josoa, efa zay efa zavatra hafa amin'izay izy fa
fizarana nambaran'ny mpaminany rehetra zay ho jerevantsika am'izay hoe inona daholo ary nantanteraka atao amin'ny Jehosoa fa ny anazy ary ny voamety tena goavany satria zay teny rehetra nytenen'ny mpaminany nanondro anazy daholo fa ny mpaminany rehetra tao Israela dia nanondro any Jehosoa daholo hoe io n'lay tena fatanterahany teny ary tonga atao aminy ny teny rehetra marina zany dao raha vaketsika any mbola toizantsika ny teny fa izy mihitsy le zanak'Andriamanitra ary tena niteraka mihitsy io Andriamanitra io araka le teny hoe zanako ianao za niteraka anao androany de mafitsika ndray zany fanambahany rehetrrehetra zany atentsika moa de manamarina ny teny foana nataontsika androany araka ny Jaona 9:35-38 Jaona 9:35-38 Jaona 9:35-38 35 hatramin'ny 38 novakitsika zany Jehosoa nandrefa efa nroana lehilahy ary rehefa nahita azy izy de nanao hoe Jehosoa zany ty nahita azy ty mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao zanak'Andriamanitra ndray ty resanty raha lehilahy namalika anao hoe iza moa izy tompoko mba inoko azy de hoe Jehosoa taminy efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy zay io zany ny Jehosoa mihitsy miteny hoe efa nahita azy ianao ty miresaka aminao ty mihitsy le zanak'Andriamanitra le Jehosoa mihitsy zany efa niteny direct noho ny am'le tenin'ny mpaminany rehetra hatramin'izay hoe izy tena zanak'Andriamanitra mihitsy izy ny zanaky ny avo indrindra mazava zany zay teny rehetra zay tena mipetraka mihitsy nyzay zany fa tena izy lay tena zanak'Andriamanitra voalaza ary izy raha te moa mpaminany Israelianina araka ny nambaran'ny Israelianina fa mpaminany Israelianina izy mialatsinikely amin'ny fatapahana de itoizantsika am'izay ary lay teny voalaza teo hoe araka ny teny zany hoe ny mpaminany de nanapirofo dolidoly ny fahatongavany teo zanak'Andriamanitra ty hoe io zany de teo ateraka ary io jerevantsika indray hoe rehefa tonga tokoa fa Jehosoa de ny teny mihitsy nyve ny jiosy fa tena mpaminany ndray izy zay zany no mamafetsika kely zay hoe tena laza ve ny jiosy fa tena mpaminany Jehosoa io ary tena am'le tenin'Andriamanitra hoe mpaminany tonga ao Israel mare koa nefa ny aloha fa ny jiosy de tena tsy mety mino mpaminany satria ny mpaminany niteraka loza ho azy zareo foana ary vonony daholo rehefa avy eo anisan'izany moa Jehosoa hoe rehefa tsy tiany de vonony zay nataova ny Jehosoa hoe ny mpaminany de vononareo eto foana zay ny zava-misy tany Israela moa zay fa aloha jerevantsika ny zany aza hoe Jehosoa ve de tena klaseny jiosy mpaminany de onge tsika jery an'izay any aloha satria ny olona no klaseny hoe mpaminany na tsy mpaminany fa rehefa fantany hoe ny atao hoe mpaminany moa sy de mitondra teny ka rehefa mitondra teny de zay ny atao hoe mpaminany ka Jehosoa tena mitondra teny mihitsy teny ny fiavian'ny fiafarany zao tontolo zao ny momba ny lozanjoany olona amin'ny tsy faran'ny tenin'Andriamanitra nampafantatra ny olona ny loza teraka ny fahotana io nampianatra ny hoe mba minoana azy aloha fa zangy ny raha nyray nampafantarany zava nampafantatra be deabe ny olona izy nampitombo an'ireny mofo teny amin'ny tendrombohitra reny mpaminany mavita zatra goavana ohatran' reny ny olona manasitrana namara sy ny karazany reny mpaminany manao andrehan'ny asa reny any amin'ny jiosy zany olona voahiraka manao andreny ary sika mpaminany daholo manao andreny asa mahagaga reny zay na tonga ny Jehosoa klasy eo mpaminany de ndao tokoa jerevantsika loatra ka atao anatin'ny klasen'ny mpaminany tokoa Jehosoa afaka mijery sotra masina avy hatrany tsika rehetrarehetra araka ny Matthieu 21:11 vakitsika avy hatrany Matthieu 21:11 ingetsika maky an'izay avy hatrany ny momba ny Jehosoa hoe tena mpaminany ve izy araka ny jiosy de mazava be fa ny jiosy mihitsy nametraka anazy ho mpaminany fa tsy akoa nizy zany no nametraka an'izany Matthieu 21:11 moa izy teo 21:11 vakitsika amin'ny anaran'ny Jehosoa ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Jehosoa mpaminany zay avy any Nazareta any Galilia ny vahoaka mihitsy ny Israelianina no miara-miteny fa Jehosoa de mpaminany ka lozika be zany zay tenen'ny Jehosoa fa mitombona mihitsy satria ny mametraka anazy ho mpaminany de tsy izy akory no masoratra eny hoe za mpaminany fa ny olona no mahafantatra an'le asany hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra ka rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra de hoe mpaminany de zay ny definition hoe mitondra ny teniko izy de no ny teniny de anisan'izany Jehosoa le nizy le mitondra teny tsy hoe voananomboka efa ny afaraparana anio ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Jehosoa mpaminany avy any Nazareta any Galilia
ny vahoaka mihitsy miaranteny zany fa tsy izy namorona ny tenany hoe ao mba ho soro-paminany, satria zay mpitondra teny zay ny definition'ny mpaminany teo Israela. Misy izy mitondra tenin'Andriamanitra de mpaminany daholo izy zay. Zay ny voalazany soatra masiny loaka ventsika tsara mihitsiny ny Deutéronomie 18:15 tsy mety apetraka atsika mihitsy ty fepetra ity. Afantarana hoe ahoana moa ny atao hoe mpaminany, de zay mitondra tenin'Andriamanitra ny atao hoe mpaminany, ka Yehosoa nanao an'izay. Deutéronomie 18:15 zay natonga azy nampianatra ny olona teo tendrombohitra, nangolo ny olona de nampianatra izy. Zay natao hoe mitondra teny, ary ny atao hoe mitondra teny avy amin'Andriamanitra natao hoe mpaminany. De zay no natonga an'le vahoaka teo ny teny hoe mpaminany lehibe mihitsiny vahoaka ny aranteny an'izay. Deutéronomie 18:15 mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny raha alanao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao zay. Satria maninona eo 5:20 sy 9:10 ndray vaketsika zany. Mpaminanao tsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahakanao, ka ataoko ambava ny teniko ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. De tonga tokoa Yehosoa rehefa tonga de nampiantso ny vahoaka de natorony Yehosoa daholo ny tenin'Andriamanitra, zay no mampaminany anazy. De zay natonga an'le vahoaka niaranteny hoe mpaminan'Andriamanitra lehibe mihitsy izy satria tao ambavany Yehosoa ny tenin'Andriamanitra ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy. De tsy maintsy miteny zany io mpaminany io, ohatran'ny Jeremia, ohatran'ny Isaia, ry Daniela sy ny maro samihafa de samy miteny ary tonga tao amin'ny Yehosoa io fanambarana io. Ary na spesialan'ny Yehosoa kosa anefa iny le mpaminany rehetra ny ara-nanondra ny Yehosoa daholo ndray tao ny fiafarany teny zany. Zay le izy zay. Fa ny olona kosa de nafantatra mihitsiny fa Yehosoa le mpaminany lehibe, araka le boky tatsika tao amin'ny Matthieu 21:11 teo rehefa tsika ndray mandeha. Matthieu 21:11 avetsika ndray mandeha le tete. Ahitanareo tsara mihitsy hoe ny vahoakany no naheno an'le teny no nametraka hoe mpaminany lehibe mihitsiny io. Fa tsy haiko hoe zany namoromorona an'izany hoe mpaminany izy fa ny olona mihitsy no teny an'izany ary Israely ihany. Ary ny vahoaka no nilaza hoe, zany hoe ny vahoaka no miteny hoe tena mpaminany io. No zany tsisy afaka mandany iny izany izy satria ny vahoaka Israelianina tamin'izany no miteny hoe mpaminany lehibe mihitsy io zay avy any Nazareta ny Galilea. Zay tonga nateny tareo hoe ny ahafantarana fahampaminany de le mitondra teny, mitondra hafatra ary ny olona tonga hiaino anazy mpaminany izy ny dikan'izay. Mitondra teny izy ny Yehosoa moa vao hoe spesiala fa izy tena narahan'olona mihitsiny. Ka izy moa nanatsangana maty be lehibe ny zatra nataony de vao mena nanaraka azy mihitsy ny olona no sady mitondra ny tenin'Andriamanitra izy, mampianatra ny olona ny tenin'Andriamanitra tena izy satria izy ny tena hitondra ny famonjena. Zay no profa tena mpaminany zany Yehosoa zany. Ijery tenin'Andriamanitra hafa ndray tsika araka voalaza ao anatin'ny ina moa ao anatin'ny soatra masina hojerevantsika ny bokin'ny Luka 24:10 zany 24:19 hojerevantsika tsy avy Luka 24:19 Luka 24:19 ngamba ty de efa ampy anazavantsika ny ina moa ny zavatra rehetrarehetra ngamba ty. Luka 24:19 fa izy taminy Yehosoa zany ty manontany ty zavatra manao ahoana moa izany. Yehosoa zany manontany an'ity mpirahalahy ty fa mpianatra Yehosoa moa reo. Ary hoy izy roalahy taminy ny amin'ny Yehosoa zay avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatren'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Zany hoe tena mpaminany mahery mihitsy izy tamin'ny asa sy ny teny teo anatren'Andriamanitra mihitsy sy ny vahoaka rehetrarehetra. Zany hoe ny vahoaka rehetra mihitsy zany de miara mahita sy milaza fa tena mpaminany mahery mihitsy ty Yehosoa ty. Zany ny zava-misy zany. Ka hitantsika am'izay fa hoe tena voaporofo zany fa tena mpaminany io Yehosoa io ary mpitondra ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny vahoaka mihitsiny zay ny hoe teo anatrehan'ny vahoaka mihitsiny izy. Fa tsy hoe mpaminany miafinafina tany fa teo anatrehan'ny vahoaka mihitsiny izy. Ka izay zany no manaporofo fa tena mpaminany Yehosoa ary zay ny teneniny zany de marina avokoa. Rehefa ny teny hoe zanak'Andriamanitra de zanak'Andriamanitra izy, teny men'Andriamanitra azy zany zay. Kanefa moa tezitra ny olona rehefa nahenao an'izany de nyvonoana. Anisan'ny namana anazy mihitsy moa kianakireny hoe laza izy fa Andriamanitra de lazako izy fa nanisakisaka ny sabata tezitra am'izay ny olona. Zay no natonga anazy tena nyvonoan'ny olona satria milaza ny tena ny fandriamanitra izy satria izy teny hoe zanak'Andriamanitra
dia ny vonoan'ireo zay ny nahafaty an'iny Jehosoa ratsy ianareo lay mpaminany lehibe tao Israela fa izy mihitsy ny zay mpaminany satria hoe zay mitondra ny tenin'Andriamanitra no hoe mpaminany ka Jehosoa tena mitondra ny teny be dehibe mihitsy be dehibe mihitsy azy no nampianariny tao Israela zany na tonga ny olona ny teny hoe mpaminany lehibe tena ty Andriamanitra sy ny vahoaka mihitsy iny ary tena mpaminany mahery mihitsy izy fa ny vonoany Jiosy zay no maharatsy ena le Jiosy zay mpaminany tonga eo amin'ny vonoany daholo mandraka androany zava-misy zany ka noho ny am'izay teny zay zany dia voaporofo amintsika mihitsy ny fa tena mpaminany Jehosoa ary izy tenany am'izay no teny hoe za zanaky ny avo indrindra ka raha ohatra ny ary moa ny mpaminany kely tany raha mba ninonareo kosany raha Jehosoa le nanao fanenony hery sy ny fahefana tao Israela kosa teny hoe zanaky ny avo indrindra ahoana moa anao ny andany zany eo ny ala vahoaka Israely ny teny misy le mpaminany izy ahoana moa ianao ny andany zany misy ndaotsika misy sary raiky tsy haiko na hitako ihany izy na tsy hitako misy sary raiky zay ato tsara jevantsika Jaune 6:14 no jerevantsika kely reo mpilatana Jaune 6:14 Jaune 6:14 Jaune 6:14 dia zao miteneny ato zay ary hoe ireny olona ireny rehefa nahitany famantarana zay nataony Jehosoa ino ke ity tokoa no ilay mpaminany zay fo tonga am'izao tontolo zao zay resy lahatra daholo ny olona rehetrarehetra zay nahita hoe ity le mpaminany ka ito zany ny teny dia milaza mihitsy ny amintsika mahitsy be sy mazava be hoe Jehosoa lay mpaminany lehibe mpaminany Israeliana ary ny vahoaka Israeliana dia miaiky fa mpaminany izy ka rehefa nyteny ty mpaminany ty izao dia zanaky ny avo indrindra tsisy mahazo mamaly ary zay nyporofo niteraka Andriamanitra Jehosoa nyporofo niteraka ny Jehosoa mpaminany izy ary Jehosoa nefa tsy iza fa lay zanak'Andriamanitra ary ny teny hoe zanak'Andriamanitra zay ny fampianarana manaraka am'izay dia etsetsika hoe tena Andriamanitra ve Jehosoa fa tsy maintsy niditra atsika io tamin'le fanaporofony hoe tena niteraka ave Andriamanitra ka ny mpaminany laza fa tena misy mihitsy lay mpaminany le mpaminany laza fa tena misy mihitsy Andriamanitra iteraka ny zanany izy ary rehefa tonga tokoa le zanany dia niteny le zanany avy any hoe de za zanak'Andriamanitra mazava tena misy ny zanak'Andriamanitra ary Jehosoa no nitondron'le mpaminany hoe zanako ianao za niteraka anao androany ary ataoko fananao daholo ny jentilisa jereo tokoa ny jentilisa fa lasa tonga nanatona ny Jehosoa ianareo jentilisa hafa firena zao antsoko anatona ny Jehosoa fa io le mpaminany lehibe hoe mpaminany Israeliana enona aza mihaino mpaminany hafa fa le mpaminany Israeliana no enona Jehosoa zay ary izy no teny fa zanak'Andriamanitra ka raha mpaminany izy tsy azonao lavina ma zanak'Andriamanitra anazy ary raha zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra ny dikan'izay dia efa mazava ho azy zay le Salamy 82 sisy ny vakitsika teo aloha tamin'le fampianarana numéro 19 nga iny Andriamanitra nefa laza fa zanako ianao za niteraka anao androany dia Andriamanitra izany dikan'izay ka eto zany tsika dia mety hoe tena niteraka Andriamanitra tena misy Andriamanitra niteraka saingy ny olana moa zany dia le Jiosy tsy mety mino mpaminany zay ny loza fotsy zany hoe tsy misy mpaminany tsy masina tany dia reo le mpanohitra ny Jehosoa reo teneninareo rehefa mahita fa teny marina sy nahitany hoe nanao fahagagana be Jehosoa dia nialina le mpitondra fivavahana Jiosy dia nilavy ny Jehosoa rehefa aveo fa ny vahoaka nahita fa tena mpaminany fa noho ny am'le fialonan'le mpitondra fivavahana Jiosy dia ny vonoany zay fa tsy mahafoana mampanana ny Jehosoa akory ny namonona anazy tsy mahafoana izy ary antsangana tamin'ny andro fahateloko ary ny fanaporofona fantsangana izy zay afaka amin'ny fahotana fa raha vao antsangana tamaty Jehosoa dia velona ny dikan'izay izy manan-kery daholo ny teniny ary ny amin'ny teniny manan-kery dia afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy vavolombelona zany mahasatriokany Jehosoa ziady zay voaloha alarana amin'izany ateo hoe tsy mahay manota sy tsy manao ratsy intsony zany zavatra mahafinaritra sy mahafaly mihitsy zany zany ate tena tsara indrindra zay etsonona tsika etra ato tokantrano tsy na mandeharehetra hoe andeo manatona ny Jehosoa am'izay tsara be nge izy aleo manatona azy am'izay ka zay zany no ambara amintsika tsiry avy hoe tanteraka ny teny dia aleo hiaraka amin'ny Jehosoa am'izay satria mazava ny tenin'ny mpaminany hoe mpaminany Israeliana enona ary ny Israeliana mihitsy no naza ny vahoaka fa mpaminany io Jehosoa io
ka raha mpaminany any Yehosoa nivoaka mihitsy no teny zay satria mitondra tenin'Andriamanitra manamarina le définition Moshe hoe izy no ampitondraiko ny teniko ary zay teneniko aminazy inonareo zay teneniny aminareo. Nanao an'izay tokoa Yehosoa ary rehefa nanao an'izay Yehosoa de ozy ny olona hoe tena mpaminany lehibe mihitsy izy. Ary rehefa mpaminany lehibe izy de izy no teny hoe za de zanaky ny avo indrindra, zanak'Andriamanitra. Ka rehefa teny izy hoe zanak'Andriamanitra ianao ve andaha zany ko izy raha mpaminany no miteny fa zanak'Andriamanitra izy. Andriamanitra zany nampiteny anazy an'izany tsy azonao laviny zay. Mazava aloha zany fa mazava be fa tena niteraka Andriamanitra ary tena zanak'Andriamanitra mihitsy le zanak'Andriamanitra tsy iza io fa Yehosoa io natera io. Mazava be zay teny zay zany. Da am'izay tsika rejery hoe Andriamanitra ary ve zany le Yehosoa zay nateraka fa voaporofo ny tenin'ny mpaminany, voaporofo fa zanak'Andriamanitra tokoa izy ary niteraka Andriamanitra tena voaporofo zay hoporofontsika am'izay hoe tena Andriamanitra ary ve sa tsy Andriamanitra kosany zay no fanaporofona farany de misaotra betsaka atsika aloha ny aina fa ho arahantsika amin'ny fampianarana manaraka indray zay miraha soatsika etra samy hitodika anatina le marina Yehosoa lay toin'izay adiany marina ary sambatra be tsika hoe nahita zany Andriamanitra tena mamonjy zany sambatra ve tsy anao ve mahita mpamonjy hoe tsy misy mpamonjy ka tsy mahafinaritra anao ve zany tonga am'izany toerana zany hoe tsy mahay manao teny intsony tsy mbola nisy Andriamanitra navitan'izany afa tsy zao toliko aminao zao ary ny voalohany am'izany de za ny tenako izay mitory aminao hoe tsy mahay manao teny intsony ato amin'ny Yehosoa ary zany no tena hasambarana be zany hoe tsy manao teny intsony zany sambatra ane zany ka ho anao zay tena maniry ny fahasambarana tsy any amin'ny vola ny fahasambarana tsy any amin'ny arena ny fahasambarana fa mahay mampitebiteby reny indrindra am'izao andro manahirana zao fa ny tena fahasambarana de zany atao hoe olona lasa tsy mahay manao teny intsony zany sambatra zany tsy mahay manao ratsy zany sambatra zany ao amin'ny Yehosoa rery ihany voafety zany. Ka zay ny tena an'izay ady aminao ambasadorany Yehosoa manatona ny Yehosoa fa tena mbola tsy tary mbola afaka manatona tsara ianao hijery ny lesona manaraka indray tsika hoe tena Andriamanitra ve zany Yehosoa zany de ny valiny sady omeko tena Andriamanitra izy fa aloha jerefantsika ny tenin'Andriamanitra zany efa afaka tsika misaotra betsaka dada Mahalaiava no ny amin'ny teninao tsara loatra ny teninao ary tsy misy tsara tahaka an'izany nampianarinao sy nampahafantarinao an'io ndray fa mpaminany lehibe zany Yehosoa zany ary ny vahoaka Israelianina mihitsy no niara-ny teny fa tena mpaminany mihitsy izy sambatra be zay mahafantatra an'izany teny zany ankehitriny tsy misy tokony hisalasalan'ny olona intsony fa zay nytenen'i Yehosoa de marina ary zay mametraka fa Yehosoa de mpaminany ary iraka avy any amiavo indrindra de mana-porofo fa manamarina ny tenin'ny dadabe Moshe zany milaza fa zay rehetra mpaminany de ny rahan'Andriamanitra de mila inona ny teniny ka manomboka eto zany de tsy maintsy mihaino ny tenin'ny Yehosoa satria Yehosoa mihitsy no nolazaina fa mpaminany ary Moshe no nandidy fa inona ny mpaminany Israeliana rehetrarehetra baiko avy any aminao zany dada Iava manapirofo be ny famarinana ny teny ankehitriny saotra betsaka dada Maraiava fa io aza ny teny hitondra soa am'izay tramandry mba ho afaka am'izay ny fisalasalana sy ny fianana fa mba anatona ny Yehosoa avokoa am'izay ny olona dada Maraiava vonjeny tsy mahafantatra sy ny tsy malala ritra ampis dada Maraiava voninahitra anao mandrakizay saotra betsaka ny amin'ny teny rehetrarehetra amin'ny ranao Yehosoa anaovan'izany fanakarehetra halleloia amen de miraha sotsika etra samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray filomoto